fa efa miresaka amin'izay ministra ny mponina izay hatrany 20 aogositra taona 2024 20 aogositra taona 1724 Enin-taona androany namoizana ny ministra ny mponina Nadine Ramaroson isan'ny ministra navita be teo amin'izay resaka sosialy ny mponina izay. Nisy ny fanateram-bonikazo notanterahan'ny fianakaviana sy ny fikambanana Fiama ny maraina teo tetsy amin'ny fasan-drazana tetsy Ambohimanga. 20 aogositra 2024 20 aogositra 1724 felo Enin-taona katrika androany nahafatesan'ny Nadine Ramaroson izay ministry ny mponina tamin'izany fotoana izany vokatry ny faharendrehany Black Sharp izay nitondra azy ny ampitany no Sainte Marie azo an'ny solerany vongo. Misy ifandraisana amin'ny raharaha andramena nahafatesan'ny Nadine Ramaroson araka ny efa voalazan'ny fianakaviana hatrizay. Tsy mahatendrano izy fa nivarina vadika le teny zavatra nipoka atao dia satria niaro ny aregny ihany izy nanelingely. Nisy ny fanateram-bonikazo nataony solitenan'ny fianakaviana sy ny avy eo anivon'ny fikambanana Fiama na firaisakinan'ny andriambavilanitra malagasy ny maraina teo teny Ambohimanga. Tiany nenina dinina, vahoatra ny molotra, mangovotra ny lela, torovana ny tongotra fa tonijanona ny bera. Vao lasa mantsineny dia niahaka ny zanany, ranomaso ombenimbeny no namonjy izany tavany. Ny anoanana mamely, ny fihavanana miarava, ireo lehibe mamony kely tabataba lalandava. Miondrika amin'ny lofika ny malagasy mahonena, fa miapotika sorotika ireo fananam-pirenena. Raha mba teo mantsineny, ilay mpananatra mpiteny, izay rehetra rava niverina amin'ny laoniny, satria nitsangana ny jory neny Nadine Ramaroson. Afatra izay navelan'ny Nadine Ramaroson ny firaisankina sy ny fifankatiavana. Marihana fa ny fikambanana Fiama dia manohy hatrany ny asa soa nataon'ny Nadine Ramaroson.